Voninahitra ho anao ry Andriamanitra avy indrindra ho. Dera ho anao, aja ho anao. Saotranao Jesosy satria tia anay ianao. Ka mbola nomenao fotoan'andro izahay avelomanay. Tompo, ianao no Andriamanitray. Ianao lay ray mandrakizay. Tompo malalo, mangataka ny herin'ny fanahy masinao, ampianatra anay, ampitandrina anay mba hijoro tsara eo anatrehanao. Satria Jesosy ho avy ianao ampiakatra ny fiangonanao. Dia izay mijoro tsara ihany hatramin'ny farany, izay naharesy ihany izao fiainana mandalo izao. Izay vao afaka izahay andova hiaraka aminao ao amin'ny lampanao Jesosy. Tompo malalo, amboary foana izay tsiraray avy, ampianary foana izahay Jesosy mba aizanay mitandrina ilay lalanao. Fanamasinao, mangataka anao aho hiasa amiko, hiteny amin'ny alalako, satria fitaovanao aho, ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Ka mitenena fanamasinao fa miaino anao izahay vahoakanao. Misaotra anao Jesosy, dera ho anao rery ihany, hatramin'ny taloha indrindra tsy ankehitriny ary ho mandrakizay dory. Amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alakamisy 7 ny volana Mai 2022. Ry havana, anio dia izara-tenin'Andriamanitra ako ampahery antsika ary hifoazantsika ao anatin'ny toromasom-panahy, satria tena efa akaika Jesosy. Ny tenin'Andriamanitra izay nomeny fanahy masina dia ao amin'ny Matio 5:20 ny 1 ka hatramin'ny 17. Ry havana, Jesosy dia nanao fanoharana maro tamin'izy mbola tetỳ ambonin'ny tany, mba hatakarantsika anazy bebe kokoa ny momba ny fanjakan'ny lanitra. Dia ato amin'ny Matio 5:20 izy dia nanao fanoharana ny fanjakan'ny lanitra Jesosy tahaka ny Virijiny 10 izay nitondra ny fanalany. Dia hovakintsika io tenin'Andriamanitra io dia ny fanahy masina no hiasa anazava azy mba hiomanantsika, mba ho tena ho tafiditra ny lanitra isika. Horaisintsika ary ny Matio 5:20 ny 1 ka hatramin'ny 17. Hovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny Virijiny 10 izay nitondra ny fanalany ka niainga mba hitsena ny mpampakatra. Ny 5 tamin'ireo dia adala, fa ny 5 kosa dia hendry. Fa nandray ny fanalany ny adala nefa tsy nitondra solika fiandry. Ary ny hendry kosa dia nitondra solika tao anatin'ny fitondrana azy sy ny fanalany. Ary raha naharitra ela ny mpampakatra dia samy rendremana izy rehetra ka natory. Nefa noho ny misasakalina dia nisy antso hoe iny ny mpampakatra mitsangana mba hitsena azy. Dia nitsangana ireo Virijiny rehetra ireo ka samy nanamboatra ny fanalany. Dia hoy ny adala tamin'ny hendry, mba homeo kely amin'ny solikareo izahay, fa efa ho faty ny fanalanay. Fa namaly azy ireo ny hendry hoe tsy ampy ho anay sy ho anareo ny anay, fa mandehana makany ampivarotra ka mividiana ho anareo. Nefa raha mbola lasa nividy izy ireo, dia tonga ny mpampakatra, ary izay efa vonina
dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady dia narindrina ny varavarana. Tao aorianan'izany vao tonga kosa ireo Virijiny sisa ka niteny hoe tompoko, tompoko, voay izahay. Fa hoy izy hoe lazaiko aminareo marina tokoa, tsy fantatro ianareo. Koa amin'izany miambena ianareo, fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Amen. Ry havana, tena mampatahotra io tenin'Andriamanitra io raha tena mahalala tsara ny fahalebiazan'ny famonjena isika tsiraray avy. Fa tena sarobidy ny fanahintsika. Ovakintsika aloha ny 1 dia midina tsikelikely isika. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny Virijiny 10 izay nitondra ny fanalany, ka niainga mba hitsena ny mpampakatra. Amen. Zany hoe ny fanjakan'Andriamanitra araka ny teneniko teo dia nohariny Jesosy tahaka ny Virijiny 10. Zany hoe dia Virijina avokoa. Fantatsika ny dikany hoe Virijiny, zany hoe mbola tsy niaraka tamin'ny lehilahy, mbola madio zany araka ny fitentsika. Zany hoe efa zanak'Andriamanitra, satria namariny ny tenin'Andriamanitra tsara hoe Virijiny 10 izay nitondra ny fanalany ka niainga mba hitsena ny mpampakatra. Zany hoe efa kristianina anarana zany, efa manaraka ny Kristy satria mahafantatra fa andeha hitsena ny mpampakatra. Ilay mpampakatra dia i Jesosy. Izy ilay zanak'ondry ampiakatra antsika. Izy ilay hoavy ampiakatra antsika ho any an-danitra, satria isika ilay ampiakarina. Ovakintsika ny 2 ka hatramin'ny 7. Ny 5 tamin'ireo dia adala, fa ny 5 kosa dia HENDRY. Fa nandray ny fanalany ny adala nefa tsy nitondra solika fiandry. Amen. Zany hoe ireo Virijiny 10 ireo dia tsy nitovy, fa mizara anankiroa. Anaky 5 tamin'ireo HENDRY, ny anaky 5 tamin'ireo kosa adala. Ireo anaky 10 ireo dia samy manana solika fiandry. Zany hoe ilay solika fiandry eto dia ny fanahy masina ao anatitsika. Ireo olona ireo zany dia efa nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy, ary efa vita batisa tamin'ny ranobe tahaka an Jesosy, ary efa nandray ny fanahy masina. Ny fanahy masina, afo ny fanahy masina, zay ilay solika fitaiza. Dia ho hitantsika ao amin'ny Asan'ny Apostoly izany. Ovakintsika ny Asan'ny Apostoly 2 ny 1 ka hatramin'ny 4. Ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. No ny tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny toerana iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofo, ka nanenika ilay trano ny angonany. Ary nisy lela maro mitarehinafo niseho taminy, izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona. Dia samy feno ny fanahy masina izy rehetra, ka niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Amen. Io zany ilay solika, ny fanahy masina. Ny fanahy masina no ao anatitsika, ary ny fanahy masina dia ny ray mihitsy no manao batisantsika amin'ny fanahy masina.
dia feno fanahy masina isika rehefa avy mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy, ary rehefa vita batisa amin'ny ranona joboka dia avy eo vao atao batisa ny fanahy masina. Tonga dia mivantana avy any amin'ny ray mihitsy ny fanahy masina, dia ampitoeriny ao anatintsika. Io zany ilay solika tokony ho tezaina tsara, ary mila zany isika mitandrina satria ndraindray rehefa miverin-dalana isika na manaonao foana isika dia lasa ny fanahy masina, satria isika tepolin'Andriamanitra ka tsy afaka hipetraka ao anatin'ny olona feno fahalotona ny fanahy masina. Fa isika izany dia tsy maintsy mitandrina tsara ny fanahin'ny tompo izay ao anatintsika. Iverina isika ary Matio 5:20. Eo amin'ny 2:7 averiko kely ny 5 tamin'ireo dia adala, fa ny 5 kosa dia endry. Fa nandray ny fanalany ny adala nefa tsy nitondra solika fiandry. Zany hoe ao anatiny izy ireo efa niala ny fanahy masina. 4 ovakintsika. Ary ny endry kosa dia nitondra solika tao anatin'ny fitondrana azy sy ny fanalany. Aleluia! Zany hoe ny endry dia feno ny fanahy masina zany. Zany hoe feno mitafotafo satria mankatoa an'Andriamanitra, manao ny asan'Andriamanitra, mandeha araka ny fahamarinan'Andriamanitra. Izay ilay fanahy masina ao anatin'ny endry. 5:9. Ary raha naharitra ela ny mpampakatra dia samy rendremana izy rehetra ka natory. Nefa noho ny misasakalina dia nisy antso hoe iny ny mpampakatra mitsangana mba hitsena azy. Amen. Ry havana, eto dia samy rendrehana natory, na ny endry na ny adala. Zany hoe ny endry na dia natory ary dia mbola mahavita asan'Andriamanitra foana, zay vao matory, satria reraka ihany ny nofo. Fa kosa manao asan'Andriamanitra foana ary manoka tena foana mivavaka amin'Andriamanitra, manaja an'Andriamanitra. Fa ireo Virijiny Dimy Adala kosa dia tsy nandrarahy izany hoe asan'Andriamanitra izany na hoe vavaka izany, fa de eny variana eny dia vavaka ihany isak'alahady na hoe zoma na sabotsy, fa tsy tena mijoro tsara ary tsy feno fahamasinana sy ny fahamarinana, tsy feno ny fanahy, dia miverin-dalana foana de manaonao foana. Dia eto ny ten'Andriamanitra dia tonga ary ny mpampakatra, tonga ny mpampakatra, dia no tonga ary ny antso, zany hoe ny trompetra. Rehefa ho avy ny trompetra dia eo le fotoana hitsangana amin'izay ny rehetra, satria ho avy Jesosy, izy ilay mpiakatra antsika. Dia hoy ilay feo hoe mitsangana mba hitsena azy. Zay leo amin'ny 5:9. Eo amin'izay vao mikoropaka ny sasany hoe tonga i Jesosy, ity Jesosy, ity. Dia eo le 5 adala vao mikoropaka. Samy mikoropaka avokoa na ny endry na ny adala, fa ny adala de tena mikoropaka zay vao hoe andeha hitory, zay vao hoe andeha hanambomboatra, zay vao hoe andeha hibebaka, zay vao hoe hivavaka. Ry havana, tara loatra. Izay no tenen'ny tenin'Andriamanitra eto. Andao vakintsika ny 7 ka hatramin'ny 9. Dia nitsangana ireo Virijiny rehetra ireo ka samy nanamboatra ny fanalany. Dia hoy ny adala tamin'ny endry, mba omeo kely amin'ny solikareo izahay, fa efa ho faty ny fanalanay. Amen. Eo ary ilay noteneniko teo. Eto ireo Virijiny Dimy Adala ilay nikoropaka dia angataka solika amin'ireo 5 endry. Andao ane averintsika vakina kely ny 9 hoe
dia hoy ny adala tamin'ny Hendry, mba omeo kely amin'ny solika-reo izahay fa efa ho faty ny fanalanay. Mangataka solika amin'ireo 5 Hendry, ireo 5 adala. Ry havana, tsy azo zaraina ny fanamasina ao anatinao. Tsy azo zaraina ny fanamasina ato anatiko. Fa samy manana ny solika isika. Samy mitaiza ny solika isika. Izay maharitra hatramin'ny farany ihany no vonjena. Tsy afaka mangataka isika. Fa isika ihany no mikarakara an'io. Mikarakara mitaiza ny solika ao anatitsika. Dia andao vakiantsika ny valitenin'ireo Virijiny Dimy Hendry ireo 5:7. Fa namaly azy ireo ny Hendry hoe, tsy ampy ho anay sy ho anareo ny anay, fa mandehana makany ampivarotra ka mividiana ho anareo. O ry havana, tsy hoy ireo Virijiny Hendry, tsy ho ampy ho anay sy ho anareo. Tsy afaka zaraina mihitsy ane ny solike. Izao isika mbola afaka miezaka mijoro tsara manao ny asan'Andriamanitra ary mibebaka miala amin'ny ratsy rehetra, fa rehefa neny ny trompetra tsy afaka tsony ny olona tsiraray avy andeha angataka amin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe omeo aho. Efa midy ny boky ny fiainana. Raha vao midy ny boky ny fiainana any an-danitra, maneno ny trompetra dia ny fitsarana no miandry ny tsiraray avy. Fitsarana no miandry ny tsiraray avy. Eto dia andeha ho aiza moa ireo 5 adala ireo? Hitady solika ho aiza? Isika no fahazavana izao tontolo izao. Isika isam-batan'olona. Izay ilay solika. Mila isika mazava foana eo anatrehan'izao tontolo izao. Io lay jiro, io lay fahazavana. Nen'ireo Virijiny Dimy Hendry dia nirehitra foana ny solikan'izy ireo, ary nisy ary mbola ambony ao anatin'ny fitondra. Hoy ny tenin'Andriamanitra eto. Izay le hoe fahazavana izao tontolo izao. Ao amin'ny Matio 5:14. Hoy ny tenin'ny Tompo hoe, ianareo no fahazavana izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo atampony tendrombohitra. Amen. Zany hoe isika izany, rehefa tena ao amin'i Jesosy, rehefa feno ny fahamasinana sy ny fahamarinana, dia tsy milatsaka ao anatin'ny faharatsiana intsony. Tsy azo atao ny miafikafina, fa mijoro amin'ny fahatsarana rehetra, amin'ny fahamarinana rehetra. Izay le hoe fahazavana izao tontolo izao. Maro ny kristianina mitondra ny anaran'i Kristy, fa mbola any amin'izao tontolo izao ihany ny fiainana atao. Mbola mananao foana, mijangajanga, mikritika, mifosa, misotro toka, mandeha balina, mieboebo, jejojejo. Ao daholo ny ratsy rehetra, fa no potsampy nefa ny mandeha vavaka ihany. Tsy fahazavana izao tontolo izao izany. Isika ilay fahazavana dia mila aseho miariary izany, tahaka an'i Jesosy miariary. Izay le hoe tsy azo afenina, fa toy ny any ambony tendrombohitra, hita ny olona rehetra, hita ny maso rehetra. Fa tsy hoe kory ataon'olona tondromolitra hoe iny ve no hoe kristianina aminy. Ry havana, aza manala baraka ny anaran'i Jesosy isika. Aza manala baraka ny anaran'i Jesosy. Zay ray isika an Jesosy, zay ray isika an Satana. Fa tsy azo atao ny misabaka, satria andray ny valiny ataontsika ihany isika raha misangisangy amin'Andriamanitra. Ho tohizantsika ny tenin'Andriamanitra, Matio 5:20, eo amin'ny 10 zao isika. Ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Nefa raha mbola lasa nividy izy ireo, dia tonga ny mpampakatra, ary izay efa vonona dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady, dia narindrina ny varavarana. Amen. Ry havana, narindrina ny varavarana.
io ilay fijoroana vavolombelona nolazaiko any video anankiray ihany ilay naseho antompo tamin'ny zanako vavy ny amin'ny hoe tonga ny fampakaram-bady dia ilay naseho antompo tamin'ny zanako vavy tao anaty nofy la hoe niakatra tany an-danitra aloha zahako dia noho ny aveo niakatra koa izy dia ilay fomba nametrahan'ny tompo azy tany an-danitra dia noho ny aveo hitany ilay nihidy ny lanitra de tena hoe narindrina tsy hita intsony ny marika. Zay tena nanaitra be an'ilay zanako tao amin'ny nofy naseho antompo taminy. Raha mahita isika rideau tsy tahaka ny rideau idina mihitsy na tahaka varavarana idina satria tsy hita tsony ilay faritra hoe nanokafana an'ilay varavarana na ilay hoe faritra nanastomana an'ilay rideau fa tena narindrina toy ny rindrina zay tavela ety ambonin'ny tany dia tavela tsy azo sokafana intsony lanitra. Izay no naseho antompo tamin'ny zanako vavy eto amin'ito teny ito dia mitovy tanteraka amin'izany narindrina ny varavarana. Ry havana 1:11 ka hatramin'ny 17 ovakiantsika. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tao aorianan'izany vao tonga kosa ireo Virijiny 6 ka niteny hoe Tompoko, voay izahay. Fa hoy izy hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo, koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Amen. Ry havana, tena zava-doza raha isika izao mpanompon'Andriamanitra ary mpivavaka be no tonga eo am-baravarana izay efa midy dia hitalao hoe Jesosy intiako Jesosy. Dia hoy Jesosy amintsika hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo. Ry havana, zava-doza raha toy izany no amalian' Jesosy antsika. Aoka isika iomana mba tsy ho tratra io teny io, mba tsy ho tonga amintsika io teny io hoe tsy fantatro ianareo. Ary ao amin'ny Lioka raha ny teniny dia tena mafy. Lioka 7:17 17 ka hatramin'ny 19. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa izy teny aminareo hoe tsy fantatro na avitaiza ianareo. Miala amiko ianareo rehetra mpanao eloka, any no isy ny fitomaniana sy ny fikotroanify. Rehefa mahita ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba sy ny mpaminany rehetra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo, fa ianareo kosa dia voaroka any ivelany. Amen. Any amin'ny afo be zany. Satria any no isy ny fitomaniana sy ny fikotroanify. Ry havana, zava-doza izany. Zany hoe mahita avy eo amin'ny afo be ny fahasambarana ery amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary misy ara-tenin'Andriamanitra koa le manao hoe efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao izahay. Misy ane mpanompon'Andriamanitra, misy ane manao asan'Andriamanitra, nefany mbola miaraka amin'ny Satana ihany, mbola tsy manaja an'Andriamanitra ihany. Aoka isika tompoko ho feno fanahy, ary tena hoe ijoro tsara eo anatin'Andriamanitra, mba tsy hamita tena isika, mba tsy ho very any amin'ny elo. Aoka isika andeha araka ny fanahy, aza mandeha araka ny nofontsony. Ao amin'ny Galatiana 5 manasanao amaky an'io rehefa malalaka ianao. Galatiana 5 vakio ny manontolo, fa ovakiko fotsiny an'io Galatiana 5:19. Ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hoy kosa aho, mandehana araka ny fanahy, dia tsy ahatanteraka ny filany nofo ianareo. Amen. Isika izany rehefa mandeha araka ny fanahy dia resy ny nofo. Eo amin'ny Galatiana 5 io io 1:19 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 io 1:19
ampahafantariny ianao ao ny mombany amin'ny asan'ny nofo ny faharatsiana rehetra dia ny koa ny amin'ny asan'ny fanahy mba hahatonga antsika ho mendrika mba hahatonga antsika ho tody soamatsara any amin'i Jesosy aoka isika ho feno ny fanahy. Ao amin'ny Efesiana 5 no manambara izany. Mila isika mifo, mila isika tena hoe ho vonona mandrakariva mba ho tody any an-danitra. Efesiana 5 andao vakiantsika io ho raisitsika eo amin'ny 14 ka hatramin'ny 19. Mba hananantsika toetra mendrika ao anatrehan'ny Tompo, mba haizantsika andeha araka ny fanahy, mba ho feno foana ny solokantsika, mba ho Virijiny endry isika fa tsy ho Virijiny Adala. Ho vakiantsika Efesiana 5 ka hatramin'ny 20. Ho vakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa na inona seho dia mazava, koa izany no ilazany hoe mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampahazavanao Kristy. Koa tandremo tsara izay fitondrantenanareo mba tsy ho tahakany adala fa tahakany endry. Araraoty ny fotoana azo anaovan-tsoa fa ratsy izao andro izao, ary noho izany dia aza miadaladala fa fantaro izay sitrapony Tompo. Aza ho mamo divay ianareo fa misy fanaranam-po amin'ny ratsy amin'izany. Aoka ianareo ho feno ny fanahy. Amen. Ry havana, mifoaza amin'izay, mitsangana ao anatin'ny torimasom-panahy dia ampahazavanao Kristy. Tandremo tsara ny fitondrantena Tompoko, mba tsy ho tahakany adala fa ho tahakany endry. Io ilay ary amin'ny Matio no vakiantsika teo, ireo Virijiny 10, 5 adala, 5 endry. Aoka isika tsy ho tahakany Virijiny adala, aoka isika ho tahakany Virijiny endry. Ka araraoty ny fotoana azo anaovan-tsoa, manaova foana ny marina, manaova foana ny tsara, mandehana mitory, mijoro vavolombelona, raison'ny baiboly mandehana mitory. Fa aza manaraka fanao zao tontolo izao, aza miadaladala intsony, aza mamy divay, satria amin'izao fiainana iainantsika izao dia fanaranam-po amin'ny ratsy. Aoka isika Tompoko ho feno ny fanahy. Ry havana, afo be no miandry, fitomaniana sy fikotroanify araka ny tenin'Andriamanitra teo. Tianao ve no hoverany amin'ny afo be? Tianao Jesosy. Aza manao kristianina sadasada intsony, aza misabaka intsony, tongotra ray any amin'ny fiaina tsy hita, tongotra ray hoe ho any an-danitra, tsy azontsika vazivazian'Andriamanitra. Fa miverena tanteraka amin'i Jesosy dia ho voavonjy ny fanahinao. Hivavaka isika, mibebay ianao, atolory an'ny Tompo ny tenanao manontolo, raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ho Tompo sy mpamonjy ny tenanao ianao. Dia mangataka anao aho anaraka izao vavaka izao. Dia aorianan'izany anefa mila ianao mitady toerana anaovana batisanao amin'ny ranobe. Dia izay ny raintsika vao anao batisanao amin'ny batisan'ny fanahy masina. Dia lasa olom-baovao ianao, ary rehefa avy eo anao dia miasa ho an'i Jesosy, miasa ho an'i Jesosy. Fa tsy mipetrapetraka fotsiny na mbola manaraka ny fahadalan'izao tontolo izao, fa ny afo be no vantaninao raha izany no ataonao. Ho anao izay efa mpanompon'Andriamanitra nefa miverin-dalana dia mibebay ianao, miovay ianao mba ho tafiditra any an-danitra. Ka hivavaka isika Tompoko, ka aoka ianao anaraka ny vavaka izay ho atoko. Mandole ianao eo anatrehan'i Jesosy, satria izy no mahitanao, za tsy mahitanao. Izy no mahitanao naizanaiza misy anao. Raha ohatra mo mbola any anaty fiara ianao, dia miandrasa rehefa tonga ny tokantranonao ianao na any amin'ny toerana izay misy ianao, dia izay ianao vao mamerina ny vavaka, satria na oviana dia eo aminao foana Jesosy.
Fa raha ohatra mo ka any amin'ny hôpitaly ianao na any maison de repos na ao tokantranonao ka tsy afaka mandoaly ka ianao fa marary kanefa afaka mitsangana dia aoka ianao hitsangana. Ka raha ohatra tsy afaka ianao na hitsangana ary dia na eo ambofandriana ary dia ny tompo mahaino anao foana rehefa mivavaka ianao. Ivavaka isika tompoko. Jesosy tompo, misaotra anao noho ny fitiavanao sy ny famindramponao Jesosy, satria mbola tsy tara izahay. Tompo, fantatro anio fa raha tsy mibebaka ako eo anatrehanao dia toy ireo Virijiny Dimy Adala ka ny afo be novantaniko. Jesosy malalo, inty aho mifona eo anatrehanao. Mamela Jesosy ny fahotako rehetra. Nanomboka hatramin'ny fahazazako tompo hatramin'izao. Fantatro fa mpanota aho tompo. Fantatro fa ratsy aho Jesosy. Tsy mendrika anao akory aho tompo. Maloto eo anatrehanao. Tompo malalo, inty aho mangataka fonana aminao. Mifona aminao aho Jesosy tompo. Mifona aminao aho Jesosy tompo. Fa fao ny eloko Jesosy amin'ny ranao soa. Tompo malalo, diovy aho adio mba ho mendrika anao. Ka manomboka anio aho Jesosy dia mandray anao ho tompoko sy ho mpamonjy ny fiainako. Ianao no aoka ho mpanjaka ny foko. Ianao no aoka ho mpanjaka ny tenako. Ka sokafako anao ny foko Jesosy midira ato anatoko ianao. Mipetra ato ampoko ianao Jesosy. Atolotro anao ny tenako manontolo. Atolotro anao ny momba I manontolo. Manjaka ato anatoko ianao Jesosy. Diovy amin'ny ranao soa aho Jesosy. Adio eo anatrehanao. Sasao amin'ny ranao aho Jesosy. Adio eo anatrehanao. Jesosy mino anao aho fa ianao lay Andriamanitra velona sy mahery. Ianao lay tonga tety Jesosy ny solovoina ay teo ambony hazo fijaliana. Tompo malalo, soraty ao am-boky fiainana ny anarako. Mba ho isan'ny zanakao aho Jesosy. Tafio ny hery ny fanahy masinao aho tompo. Mba aizako mandeha sy mankatoa eo anatrehanao. Fanahy masino, fenoyanao aho. Fenoyanao aho mba aizako manao zay sitrakao fa tsy ny sitrako. Misaotra raha io satria anio dia noraisinao ho zanakao aho. Ka dera ho anao ray, aja ho anao, hatramin'ny taloha indrindra, sy ankehitriny ary ho mandrakizay dory. Amen.